Juillet Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Resabe nandritra ny fotoana lava ny momba ny baccalauréat telo amby roapolo sy roa arivo taoriny ny fivoahan'ny lazadina mialoha iny teo amin'ny taranja studio azo antoka fa hijanona ao an-tsain'ireo tanora na ho afaka na tsia fa baka 2023 no ananany dia ilay baka namerenana taranja iray. Ilanja soroba ve teo alohan'ny fiangonana Jesosy mamonjy Akorondrano ireo mpino avetsy amin'ny Jesosy mamonjy 67 hektara androany. Fanaovana amboletra sy tsy fanaran-dalàna no zava-misy eo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Foibe hoy izy ireo tamin'ity androany ity. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena mihoatra ny 4.7 degré Celsius ny hafanana tao anatin'ny andro maro any Grèce, ny tranga izay mbola tsy nenan'ireo mponina ary nanampitrotraka izany ny firehetana amina velaran'ny tany amina kilometatra maro ao amin'ny île de Rhodes amin'izao fotoana izao. Ary avy hatrany andindininy mahakasika ireo. Tomboko lahy sy tomboko vavy aterina ny araba omba ampirarintsoa amin'ity aladiny 13 Jolay 2024 ity. Asaina isika rehetra ny tokantrano anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farana ho amin'ny androany. Ny matoan-dahatsoratra avy hatrany no anokafantsika izay fampahalalam-baovao izay. Resabe nandritra ny fotoana lava ny momba ny fanadinana baccalauréat 2024 taorin'ny fivoahan'ny lazadina mialoha iny teo amin'ny taranja historio ary azo antoka fa hijanona ao an-tsain'ireo tanora na afaka na tsy afaka fa baka 2024 no ananany dia ilay baka namerenana taranja iray. Tsy azo amaivanina na ho dia tsy tsaroana iny zavanitranga tamin'ny baccalauréat 2024 iny. Ny hoavin'ny tanora malagasy mihitsy no mampieritreritra. Efa marobe ny tanora malagasy no tsy tody amin'ny famaranana ka tsy afaka manala ny baccalauréat dia ireo mba afaka indray dia nisedra iny olana iny. Ireo izay ho afaka amin'ny ity taona ity no andrato fianarana ambony. Ireo no cadre manampahaizana eto amin'ny firenena afaka 10 taona. Fa dia ho tsaroan'ny rehetra trany ilay baka 2024 nisian'ny korontan-tsaina, fanadinana anaty labozia, anaty aizina, niravana tamin'ny sivora alina, nanononan'ny laza adina, na nanoratana ny laza adina tamin'ny solaitra be. Ilay baka 2024 namerenana andro hafa ny historio ka hakana ny naoty ambony amin'ireo roa novalin'ny mpiadina. Ilay baka 2024 ny tanila satria ny mpiadina rehetra no ny korontan-tsaina fa tsy ny sokajy nisian'ny fuity ihany. Kanefa dia ireo sokajy nisian'ny fuity ihany no nomena herijika amerina. Tsy adian-kevitra ny kitoto tamin'ny fikarakarana sy fanatanterahana fanadinam-panjakana manandanja toy ny baccalauréat efa mifantokany amin'ny fifidianana ve ny mpitondra ka tsy rototra amin'ny hoavy manontolon'ny tanora malagasy. Efa tsy mivaky loha amin'ny asany ve ny mpitondra satria efa akaiky ny faran'ny fitondrany. Efa tsy manankoantenaina amin'ny mety mbola hitazonan'ny fahefana ve ny isana maratongany ka dia manao raina azy ny asam-bahoaka ankinina aminy. Efa tsy manantena ny tambo-karama ho azo ve ny mpampianatra ka tsy mivaky loha. Efa tena tsy mahita vola intsony ve ny olona sasany ka na famonona fahobe ny mpiray-tanindrazana aza dia atao famonona firenena mihitsy mantsy ny zavanitranga iny. Rehefa tiana ho pitehana ny firenena hoy ilay olo malaza iray izay dia tsy ny ady no atao fa ny fanabeazana sy ny fampianarana no atao goragora. Marina loatra io, isika malagasy dia isan'ny olona tia mampiana zanaka mba hananan'izy ireo ny hoaviny ka ny faneketsika malagasy ny toe-javatra tahaka ireny dia mahagaga. Andanitsika rondo ny fampianarana ny ankizy kanefa totsirototra isika fa mimenomenona fotsiny. Samy andro fifidianana any amin'ny latsabaty tsy ho ela no anehoana atezerana sy safidianana izay iverina fa tsy amerina intsony ny raharaha baka 2024 iny. Tsy iny ihany koa anefa fa ny zavadrehetra ny enana sy tsapa no tokony dinihana sy andraisan'ny tsirairay fanapahan-kevitra indrindra fa ireo tanora vao nanala baka teo. Hifidy izy ireo ny zavatra ny enany no tokony baiko ny safidiny fa tsy zavatra hafa.
Tandrevaka avy amin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny fikorontanana nandritra ny fanadinana baccalauréat amin'ny herinandro iny raha nambarany sendika mpiasan'ny Mesupress manameloka ary miantso amin'ny fametraha-pialana ny ministra ny sendika raha ny fanazavana. Fanadidina. Tsy tokony hisy ny fikorontanana nandritra ny fanadinam-panjakana raha nandrany andraikitra araka tokony ho izy ny ministra ny fampianarana ambony ny syndicat-ny Syndipress tsy fahatomombanana hatrany am-boalohany no nahatonga ny korontana raha ny fanazavana. Ny fikarakarana ny baka tompoko dia andraikitry ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mihitsy izy ny tompony andraikitra voalohany na ny fidirana ho isan'ny olona hikarakara n'ilay baka ara na mpiasan'ny ministera ara dia mbola manao demandy zay vao afaka miditra amin'izany groupen'olona hikarakara ny baka zany hoe misy demande marobe ary na manao demande ara mpiasa ministera dia mbola misy ny tsy voaray satria ny ministera sy ireo solotena miaraka aminazy no miseleksioné hoe iza ny olona atokisana, iza ny olona manana traikefa. Ka eto zay dia manameloka ny tsy fanaovana vaindohan-draharaha na tsy fanaovana tsy rambony ny fikarakarana ny baka satria io dia ho avin'ny zaza malagasy. Dia eo koa zay dia manameloka koa ho an'olona zay miniana naparitaka aniny ary mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba hanasaziana ary isamborana farak'izay haingana ny olona navandoza satria fa valim-pirenena izany. Ankilany mitohatra ny disadisa eo amin'ny syndicat-ny mpiasa sy ny ministera amin'izao fotoana. Fitakian'izao nataon'ireo mpiasa saingy fampiakarana fitsarana ny rarano ny seho. Ny antony nanafoanana ny réception iny le teneniko hoe mauvaise foi satria ny antony zahay le nitokona nitaky ny zoanay, nitaky ny zon'ny mpiasa izahay dia zay le hoe fanodinam-pahefana. Tsy tiana zany ny isian'izay zon'ny mpiasa zay tsy tiana ny isian'izay syndicat mijoro ny mpiasa zay dia zay no nitadiavana hevitra hoe nanao trouble à l'ordre public ilay syndicat tamin'le fitokonana voalohany. Dia rehefa noentinay ny pirofo mazava araka ny tokony ho izy pirofo manazava fa izahay dia nitaky ampilaminana araka ny lalàna mifehin'ny syndicat dia namoaka moa ny tato MTA nanome rariny anay ary isaoranay an'zareo mbola mipetraka amin'izay neutralité zay. Araka izany miantso amin'ny fametraha-pialan'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny syndicat manoloana ireo olana maro eo anivon'ny ministera ankehitriny. Falafi-mbavao hafa kosa indray dia nilanja soram-bavety teo alohan'ny fiangonana Jesosy mamonjy Ankorondrano ireo mpino avy etsy amin'ny fiangonana 17 hektara Androany fanaovana amboletra sy tsy fanaran-dalàna no zava-misy eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy Vohibe ho iatrany ny fanazavana ireo mpino. Androany nanao fitokonana teo alohan'ny fiangonana Jesosy mamonjy Vohibe ireo mpino avy etsy amin'ny fiangonana 17 hektara toy ny raha fampiakarana fitsarana ny fankalazana ny faha-10 taona no Antony Hetsika, mpanao politika iray no voatonona ho fototry ny olana anatin'izany ho iatrany ireo mpino. Ny antony moa zany dia tsotra ihany mikasika an'ity raharaha fiangonana Jesosy mamonjy izay mbola misavorovoro be amin'izao ankehitriny izao. Pasteur Raymond dia nidory tamin'ny alalan'ny lakle izay ao amin'ny birao fiasan'ny pasteur Gilbert. Dia nisy fitorinana natao amin'ny pasteur Raymond tamin'izay resy izy teo anatrehan'ny fitsarana dia nefa nivoainy ankeriny ihany ny birao fiasan'ny pasteur Gilbert ny lakle aty amin'ny pasteur Gilbert. Dia faharoa manaraka an'izay nisy koa ny fankalazana ny 60e iny izay sy ny fansorana mpitandrina niaraka tamin'ny fankalazana ny 60e izay raha ny tokony ho izy tokony collégial zany hoe tokony fanarahan'ny mpino rehetra eran'i Madagasikara na mety natao koa tamin'ny alalan'ny AGO. Dia fa nandresy koa zay teo anatrehan'ny fitsarana nisy grosy nivoaka fa nitaterahany zareo ankeriny ihany ilay fankalazana ny 60e sy ny fanosorana mpitandrina. Fa ny zavatra mampalahelo anay tompoko misy mpanao politika zay tena miditra lalina ato anatin'ity raharahany Jesosy mamonjy ity ary miseho azy ho zavatra eto amin'ity tany sy ny firenena ity amin'ny fahalalan'ny olona zay tsy mahalala akory Jesosy mamonjy ka izay nametrako an'izay fanontaniana zay hoe impiry olimba ny toroteny takalamanzany tsy mandà
mety nivavaka atao marina izy ka izahay dia manao ansoavy tompoko jereo nareo tondra fanjakana kaiky fa indrindra ianao ndre matoa président efa nanao antsoavy matetika izay na ireo ray aman-dreninay mitarika ana eto ary zay pino dia efa nanao antsoavy tamin'ny président de république misy eto Madagasikara mba jereo akaiky tompoko ity raharany Jesosy mamonjy ity. Mihamafiny sy fitovian-kevitra taorian'ny fankalazana ny fa-impolo taona iny tsy eto Antananarivo ihany mikorotana ny ankamaroany ireo fiangonana Jesosy mamonjy any amin'ny faritra misy ny tsy fanaran-dalana taon'ny pastera Itsekondrano Jeanne Fanazavana. Solitena any Moromania moa zany za mijoro eto raha ny zavatra miseho any aminay ihany zany zao dia mandrahana zareo fa hoe ho avy anafika sy anakatona ny fiangonana any aminay tsy ekeny nefa nyzany fa zay koa tsy matahotra ny zareo fa miandry anazy Moromania amin'izao tsika miteny zao efa misy élément miodikodina zao ambositra efa miatra nany namanay miandry ny zareo fa zay solitena fotsiny mandeha aty Antananarivo manotrona ny namanay amin'ny zavatra zay ataonay amin'izao amin'ity androany ity. Raha iverenana niakatra fitsarana ny raharaha mikasika ny fankalazana fa impolo taona io tontosa tetsy Antsonjome izany taorian'ny didim-panjakana nilaza amin'ny tsy tokony ankalazana ny hetsika manoloana ny disadisy sy ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ireo mpino. Vitsy ireo mpanjonodrakaka hoarina amin'ny trondro anatin'ny fokontany maro fototra distrikan'ny Vatomandry. Mora varotana sy tsara vidy ankilan'ny drakaka izay tafiakatra hatramin'ny 2,00 sy 2 alina ariary ny kilao. Na izany na tsy izany tsy mbola afaka miditra amin'ny sehatra ny mantiana ireo mpanjono noho ny lafin'ny fampitaovana. Yves Richard. Iray amin'ireo mpanjono madinika amin'ny sehatra ny fanjonoana drakaka Irandry. Misy ny antony manokana ny safidiana ny drakaka noho izany vitsim-panao ka malalaka ny lalam-barotra hoarina amin'ny trondro raha ny eto maro fototra. Ny kraby besaka be ny rano dia le kraby koa zany maro maventy misy vidiny be amin'ny kilao zao mety efa 60,000 kilao kraby mety tsy mandreraka misy zany na vao maro kraby maventy tonga dia sy lasa mivezivezy mivarotra fa tonga dia magnatitra dia kasikasy eo vola magnatitra foandrindry amin'ny restaurant Case d'Or trondro mbola mivezivezy besaka mpanao misy an-dranomasina misy ny an-dranomamy. Manodidina ny 30 ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanjonoana ary tafiakatra hatramin'ny 20 kilao ny drakaka azo rehefa mety ny atao. Mifampiankina betsaka amin'ny toetrandro ankilan'ny njon-drakaka amin'ny ankapobeny. Tegna maro dia mahazo misety 8 io koa zany miankina le fagnana zany izy io loka zany tapatapahina apetraka ambon'le fandraiky la voky tsara zany loka apetraka amin'io dia tsara koa le vokatra azo fa na loka efa masimasina apetraka an'io tsy miditra mihinana an'izy zao dia nividitra valerana tondrona 40,000 zao za kilo raiky indrandra vao mivoaka le kraby sy maperatra anao mangeran'le 40,000. Ny volana martsa sy aprily no tsara ny fanjonoana drakaka eto maro fototra. Maivana ny drakaka azo manomboka ny volana jona sy jolay toy izao. Toa ireo mpanjono madinika maro anatin'ny distrika ny Vatomandry. Tsy mbola afaka ny miroso amin'ny sehatra ny matianiny ireo misehatra amin'ny fanjonoana drakaka, indrindra no lafiny ara-pitaovana ka hanaovana izy ireo antso avo hatrany. Singa iray nanana ny toerany sy nanan-danja tamin'ny malagasy anatin'ny kolotsaina ny lamba sy ny fisalorana izany tany aloha. Ankoatra ny fanehoana ny entina nanehoana ny kolotsaina malagasy ankoatra ny fanehoana ny kolotsaina malagasy hita ho very izany fampiasana ny lamba zany ankehitriny fanadidina entiny Ilarina Soloniaina. Singa iray efa atao hoe tsy efa misaraka amin'ny olombelona ny lamba raha fehezina vao tonga eto an-tany hatramin'ny fahafatesana manaraka ny olombelona ny lamba. Nanana toerana lehibe teo amin'ny kolotsaina malagasy ny lamba tsy nentina nanehoana ny maha-malagasy ihany fa nampahafantarana ihany koa fa mirakitra fahendrena fampanajana ny fisalorana ny lamba ary ny firaisan-kina. Mpanakanto malagasy maro no miezaka mamoha sy mampiaina indray ny lamba ankehitriny izay tafiditra ao anatin'ny fanandratana ny kolotsaina malagasy ihany koa. Zany ny inspiration ko nanao an'io nieritseretina le zay lamba be anankiray dia
nalena tamin'le avy amin'le lamba malagasy le izy hoe be miray dia izay no nangalana anazy izany hoe lamba maromaro natambatsy dia ny amin'io indray teknika maromaro natambatra nanovana ihany io. Dia lamba moa izany hoe be miray satria ny be miray be mpampiasa le be miray amin'izao dia izany hoe raha ao anaty trano anankiray le be miray dia tafino ny fianakaviana anankiray dia ohatray koa ny fianakaviana iray rehefa maty dia ray fasana. Io tsy lamba coton fa izany hoe lamba vita avy amin'ny plastika. Ny fahitana anazy izany hoe mba hampivelatra ny sain'ny tanora moa izany dia mba hanana fanantenana mba hanana fanantenana koa ny tanora hoe afaka mivoatra mivelatra amin'ny zavatra tsy dia hita andavanandro. Tsy ny fikirakirana ny lamba ihany, misy ihany koa ny mpanakanto mampitamberina ary maneho ny mahakasika ny lamba sy ny mahaolona fa indrindra ny mahamalagasy sy ny kolontsaina antsary. Tady an'izay fifandraisantsika amin'ny lamba izay izany hoe tao anatin'le processus mialatsiny amin'ilay teny vahiny no nanomboka ny tady an'izay fifandraisan'izay dia ny inspiration tao anatin'izay tedavana mihitsy ilay izy satria eny anivon'ny fiarahamonina sy ny fifandraisantsika matetika tsika malagasy ohatran'ny hoe normal amintsika ilay hoe miresaka lamba fa rehefa tena dinihana sy lalinina kokoa ilay izy vao hita hoe inona marina ilay tena anjara toeran'ny lamba ao anatin'ilay tontolontsika sy ny kolontsaintsika. Dia tao anatin'ny ataoko hoe 2 volana sy tapany 3 volana teo vao natafavoaka an'ireo sary izay ampiratiana ireo satria niezaka ny tady an'izay sary izay foana izany teny tsefatsefany teny niezaka ihany koa nandalina sy mametra-panontaniana sy manatona olona sy ny ohatr'izany tety toerana be dia be. Eo anao mahita tokoa hoe ny fampiasan'ny olona n'ilay lamba eny amin'ny andavanandro hitanao hoe na le tady aza lamba na le rideau lamba mahita elo ianao vita amin'ny lamba ary amiko manokana naiza ohatra raha ohatra ka hoe mahita an'izao scène zao na zava-misy zao ianao any ivelany ohatra dia manana an'izay fihetsepo hoe ohatran'ny hoe any aminay ohatran'ny hoe manana an'izay sentiment d'appartenance moa zany raha miteny vahiny. Noho ny fanatotoloana verylanja teo amin'ny malagasy ny lamba sy ny fisalorana azy imasom-bahoaka. Vitsy ankehitriny ireo mbola mitazona izany na eo aza niezaka ireo mpanakanto sy mpandala samihafa mamerina ny lanjany. Dia izay ihany koa mamana ny tapany voalohany fampahalalam-baovao manome fotoananao indray. Aoriany dokam-barotra fohy. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaro espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandraisa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisariagna isaka ny telo herignandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé anosy be mandeha festival Somaro karakory Paris. Tavaverina indray eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy. Ho any Antsirabe avy hatrany ary tsika anomboana izany tapany faharoa izany. Nanala fahasahiranana ho an'ireo reny mitondra vohoka tao amin'ny commune Sanivohitra sy Manandona sy tao amin'ny Fokotany Atsapany Mahazo district Antsirabe faharoa ny hetsika nataon'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Hetsika fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana fisafona faobe miampy fanaovana ekografia ho an'ireo reny mitondra vohoka na raina fizarana odikakana ho an'ireo ankizy. Kolo TV Antsirabe. Maro amin'ireo vehivavy bevoka atao anatin'ny fatry vakina karatra indrindra fa ireo reny bevoka any ambanivohitra no tsy misitraka ny fizahana ara-pahasalamana no tsy fisian'ny enti-manana eo amin'izy ireo. Araka izany dia mikarakara hetsika fisafona faobe sy fizarana odikakana teto amin'ny commune ambanivohitra Sanivohitra Manandona atao anatin'ny district Antsirabe faharoa fatry vakina karatra ny fikambanam-behivavy avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga na ny VMMM.
tanjon'izao etsika izao iny filopitarika ity fikambanana eto vakina karatra ity fitsonjovana sy ny fanampiana ireo reny sy ny zaza indrindra fa ireo aty ambanivohitra lavitra be toy izao. Ny tena antony anaovana an'ilay hetsika ara-pahasalamana moa zany dia hanampiana sy hanamahivanana ireo renim-pianakaviana izay be voka sy ho an'ny ankizy. Ary tena natao maimaimpona ilay izy satria fantatra fa aty ambanivohitra dia tsy afaka ary tsy manana fahefana hanao ekografia zany. Ny hetsika nataonay androany moa dia fisafoana faobe sy ekografia maimaimpona fizarana odikankana ary fanentanana ara-pahasalamana ho an'ny reny sy ny zaza. Dia hita mihitsy ilay olona zany fa tsy dia mazoto manatona tombom-pahasalamana ka izany indrindra ny antony hetsika androany. Nisy fanolorana akanjon-jazakely ho an'ny reny bevoka mba hitsena an'ilay sombony ainy tahirana ny olona aty ambanivohitra. Dia natao zany izay ezaka rehetrarehetra ahafahana manampy an'ireo renin-jaza. Taoriany teto amin'ny commune Sanivotry Manadona dia ny fokotany atsapa-mahazo tsara firaisana atao anatin'ny commune ambany indray no nisitraka ny fisafoana faobe maimaimpona sy fizarana odikankana ho an'ireo ankizy latsaky ny 5 taona. Taoriana ny hetsika izay nataonay tany Sanivotry tohizana aty amin'ny fokotany tsara firaisana aty amin'ny commune ambany indray ny hetsika ara-pahasalamana izay nikarakara ny VMMM. Ny hetsika ara-pahasalamana izay natao moa zany dia mbola fizarana odikankana fisafoana ho an'ny reny bevoka ary fizaham-pahasalamana ekografia gratuit. Tondra fisaorana araka izany ireo reny bevoka izay nisitraka ny tolo-tanana avy amin'ny fikambanany VMMM. Fisaorana dia misaotra anareo midina aty ambanivohitra manentana anay ho an'ny reny sy ny zaza satria raha tsy misy anareo izay dia tsy fantanay ny zavatra tokony ataonay. Mankasitraka anareo engany mba ho hisy ohatr'izao foana satria raha ohatra ka ny ankafa manao eo koa dia ohatrany lasa dépense be ilay izy. Mbola hitohy amin'ny herinandro ambony ho avy izao ao amin'ny commune Tanimandry district Antsirabe faharoa ity hetsika izay ataon'ny VMMM manana ny fikambanana ireo vehivavy avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga avy eto amin'ny faritry vakina karatra ity. Fotoana mampirongatra ny aretina maro ny ririnina tahaka izao ka tokony omaly ny rehetra hoy ny mpitsabo indrindra ho an'ireo ankizy sy ireo efa nahazo taona. Aretin'ny taovam-pisafiana maro no mety ahafaty aingana raha tsy voatsabo ara-potoana tokony soroana araka izany ny fanaovana dokotera tena manoloana izay. Ilarina Soninaina no mitatitra ny andindinin'izay. Karazana aretina maro no mirongatra amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao hoy ny mpitsabo. Isan'izany ny aretin'ny fitaovam-pisafoana, gripa, lagaly, ny lalan-drà. Mirongatra tato ato ny aretina mangididy amin'ny vatana, saika tratran'izany avokoa ny olona amin'ny salataona rehetra. Ity aretina ity izay tsy avy amin'ny atao hoe alergia ihany, fa eo ihany koa ny lagaly izay nahazo vahana atao ao raha ny fanazavana. Mangididy amin'izao zany tena betsaka, eo ny alergia, fa eo ihany koa ny lagaly. Misy marongatra zany ny lagaly tato ato. Dia samy mangididy moa izy ny alergia, dia samy betsaka ihany koa zany amin'izao vanim-potoana izao izy. Ny lagaly moa zany arety mifindra parazita, mifindra zany le na mifampikasokasoka amin'ny olona vo, na mifitafiana, na midira, na le ao an-trano zany mifampikasokasoka dia mifindra le izy. Origine zany parazita, misy mika karazana bibikely parazita zany izy dia miditra misosokoditra dia mangididy. Ny zaza voateraka sy ny ankizy ary ireo efa nahazo taona no tena tratry ny aretin'ny fitaovam-pisafoana, mety hitarika any amin'ny fahafatesana izany raha tsy voatsabo ara-potoana. Tsy mifidy le izy, tsy mifidy le izy fa manomboka amin'ny ankizy voateraka ka hatramin'ny olon-dehibe vo fa ny salan-taona fotsiny zany ny ankizy kely mbola kely zany no tena betsaka vo satria mbola marefo dia ny olona efa mahazo azo taona ihany koa no tena betsaka vo fa ny tanora zany vo fa vitsivitsy ny tena hoe vo. Ny tena danger mahafaty aingana zany dia ny alergia indrindra le sipotra. Amin'ny ankizy kely misy ny sipotra hoe bronchiolite iny zany manepotra ny ankizy, amin'ny lehibe koa misy koa ny asthme zany, iny no tena mahafaty aingana. Eo amin'le sipotra zany amin'ny fitaovam-pisafoana iny no mahafaty aingana. Ny fiarovana amin'ny atsika, ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, ny fisotroana rano-betsaka isan'ny afaka hisorohana ny aretina ao anatin'izao vanim-potoana ny ririnina izao ireo raha ny toromarika ny mpitsabo. Tokony hiala amin'ny fahazarana amin'ny fanaovana dokotera tena ihany koa ny malagasy, indrindra ho an'ny zazakely hisorohana ny fahafatesana. Tonga eto amin'ny fotoanany zanam-pandarina tantara arahina eto amin'ny fampalalam-baovao isaky ny alahady tahaka izao indray isika ao amin'ity alina ity. Ny nahatonga ny anarana toliara tsy miroro no entiny Bonao Melizeo aminao amin'ny androany. Arahantsika vetrany ary ny fanadadiana mikasika izay. Isan'ny manamarika ary afantaran'ny olona any toliara hatramin'izay ilay hoe toliara tsy miroro.
ara-tantara noho ny firoborobo ny fanaovana asa velon-tena amin'ny andro alina vokatry ny fahasarotam-piainana sy fivezevezena an-dranomasina amin'ny andro alina ihany koa no ny avian'ilay fiantsona toliara tsy miroro. Tany voalohany moa dia tsy fitrenety toliara izany hoe toliara tsy miroro fa rehefa ny hasarotra ny fiainana zany maro ireo habana mitady asa ty andrenivohitra dia tsy misy zay asa zay hany ka tsy maintsy mikatsaka foana ny fomba hivelomana isan'andro ka anisan'izay ohatra hoe ny mpitombony fivarotana eto toliara eto zany tsy fanao mihitsy zany hoe hivarotra mihoatra ny milendrika masoandro izany ka vokatry tsy pisihana dia voatery miaritra foana ireo mpitongy voahomana manao zay azony atao. Ireo mpitondra lakana zany hanatsimo indraindray izy ireo miala avy eto toliara eto ataontsika hoe amin'ny 3 maraina na amin'ny 2 maraina arakaraka ny mahatsara le ranomasina na ny rivotra zany dia amin'iny le olo misy déplacé foana dia hita fa naresaka tokoa zany zay fivezevezena famoivoizana amin'ny andro alina zay ka nahatonga le fiteny ho raikitra eto an-tampon-tanàna hoe toliara tsy miroro. Ankoatr'izay isan'ny nanamafy ny maha tsy miroro an'ny toliara ny firoborobon'ireo toeram-pitsangatsanganana sy fialan-tsasatra amin'ny andro alina toy ny ao Amoron-driaky. Tatoato tafarafara tato ny tombo isa koa ireo ataontsika hoe filalaovan'ny tanora amin'ny andro hariva dia ny vao maika nanampitrotraka ny hamarin'ny olona zany mbola hita mivezivezy amin'ny andro alina. Misy ihany koa zany any mpitady ravinahitra amin'ny andro alina indrindrandrindra ny mpamonjy toerana fanaovana fandihizana sy ny sisa lazisika avy maraindray zany. Ankehitriny anefa manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana izay ny anahazovana tatoato mihena araka izany ny fivezevezena amin'ny andro alina ka tsy ahitana taratra intsony ny mahatoliara tsy miroro. Manjeky ny tsy fandriam-pahalemana, manjeky ny sakasakana, ohatra ny olo ron-dratsy zany no matetiky mandeha amin'ny andro alina zany ny kabetsahana. Ka hatreto zany dia fa tsy dia mipetraka zany zay kolotsaina mahatoliara tsy miroro azy zay zany. Isan'ny fanamby apetraky ny fiadidian'ny tanànan'ny toliara ary anarana isalorany hatramin'izay ilay hoe toliara tsy miroro. Taratry ny fandriam-pahalemana ihany koa ilay toliara tsy miroro raha eto an-tampon-tanànan'ny toliara ka ny fiaraha-misalahiny rehetra no ahafahana mitazona io kolotsaina manokana mampiavaka amin'ny faritra maro misy eto Madagasikara io. Ho amin'ny maresaka any ivelany mihoatra ny 4.7 degré C ny hafanana ao a Grèce tao anatin'ny andro maro, tranga izay tsy mbola nianan'ny Grèce manampitrotraka ankilan'izay ny firehetana ao amin'ny Île de Rhodes amin'izao fotoana tao anatin'ny andro maro izay anarivo ny mpizahatany tsy maintsy nafindra toerana fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Miditra amin'ny andro fahaenina ny firehetana ao amin'ny Île de Rhodes ary efa tafiakatra amin'ny 7 kilometatra ny velaran-tany voakasika amin'izao fotoana izao. Firenena maro avy hatrany no tapa-kevitra nampy any Grèce manoloana ny zava-misy ao an-toerana. Isan'ny nandefa mpamonjy voa ny Slovakia, fiaramanidina avy amin'ny Kroasia sy Turkia. Hotely goavana telo no efa voakasiky ny firehetana izay nitarika ny famondran-toerana olona mahery ny 2,000 omaly. Raha ny fantatra hatrany, mandidina ny 3 alina ireo mpizahatany tandindondoza manoloana ny afo, izy ireo izay natory tamin'ireo kianja mitafo, fianarana sy ireo toerana maro hafa natokany fanjakana andraisana azy ireo. Ankoatra ny afo, androany ihany koa no andrasana ho tonga amin'ny tendrony ambony ny hafanana ao an-toerana. Izany hoe hatramin'ny 5.7 degré arahana fitsokan-rivotra hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora. Tranga izay anairan'ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana ny rehetra ho mailo. Dia izay ihany koa mamarina ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity izao ny sikeretra tany tokantrano anaraka izany hatramin'ny farany. Azadino manomboka izao dia arahinao isaky ny alahady amin'ny 9 ora sy sasany alina ny fandaharana alalino iarahana amin'ny mpanao gazety ny Kolo TV ho amin'ny androany. Inelarana evison no hitondra ny fandaharana ao aoriana izao fampalalam-baovao izao. Mame fotoananao ary ho amin'ny rapitsindra iveloma tompoko.
ONG Bethesda, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.